mba olona miabo zay mandrakariva ny tanjona ianao zay mijery ahy amin'izao fotoana izao ianao zay miaino ity fandarana ity mivavaka mba olona anana fomba fisainana miabo ianao loha hevitra fahaenina isika izao mitondra nampitondraina ny lohateny hoe noharian'Andriamanitra olona miabo ry havana mahafinaritra zany izaho sy ianao dia efa noharian'Andriamanitra olona miabo avy hatrany tsy nahary ahy tsy nahary anao tsy nahary atsika olona miiba mihitsy Andriamanitra ry havana nahary atsika olona miabo Andriamanitra ary raha nanatsika zany toetsainy zany dia hanampy atsika sahady ho tonga olona miabo hoy ny soratra masina manao hoe fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro tsy hany alina na hany maizina isika Tesalonianina voalohany toko 5:15 ry havana malalisany tsy zanaky ny miiby isika fa zanaky ny miabo isika tsy zanaky ny maizina isika fa zanaky ny mazava isika ry hava malalisany zanak'Andriamanitra isika ny zanak'Andriamanitra dia efa noharian'Andriamanitra olona miabo efa nataon'Andriamanitra olona anatoetsaina miabo koa dia aoka ametraka ny toerantsika amin'izay nametrahan'Andriamanitra azy isika aza manambany ny tenantsika fa efa noharian'Andriamanitra olona miabo isika ho zanaky ny mazava isika ho zanaky ny andro isika olona miabo isika koa dia tehirizo ny toerana izay nomen'Andriamanitra atsika miavaka amin'izay noharian'Andriamanitra rehetra isika ry havana hideranao aho hoy ny mpanao salamo fa mahatahotra sy mahatalanjona nanaovanao ahy mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko marimariny zany ry hava malalisany mahagaga ny nanaovan'Andriamanitra atsika miavaka indrindra amin'ny zavatra noharian'Andriamanitra isika raha nanatsika zany toetsainy zany ry havana dia efa olona miabo avy hatrany isika raha nanatsika zany toetsainy zany dia efa mitaizatsika zany anaty fomba fisainana miabo ao koa fantatsika fa tsy mitovy amin'ny biby isika tsy mitovy amin'ny voninkazo isika tsy mitovy amin'ny zavatra masinitsika na zavatra nohariana isan-karazany fa isika dia miavaka indrindra noho izany raha resy lahatra ny amin'izany isika raha mino izany isika dia hitaizatsika avy hatrany olona miabo zany zavatra zany manaraka ry havana ao koa fantatsika fa miavaka amin'ny be sy ny maro isika we are selected miavaka isika tsy mitovy amin'ny olona rehetra isika ry havana hoy ny soratra masina manao hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjaka mpisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niaso anareo hiala tamin'ny maisina ho amin'ny fahazavany mahagaga ry hava malalisany olona voafidy izaho sy ianao olona notsongaina isika ry havana mpisorona masina mba fantatsika ve ny asarobidiny izany toerana nametran'Andriamanitra atsika zany ry havana tsy olon'olom-pony isika ry havana tsy mitovy amin'ny tsamamem-bahoaka isika ry havana fa olona voafidin'Andriamanitra manokana isika fanjaka mpisorona tsika masina tsika dia tokony miova araka izany ny fotom-pisainantsika tokony miova ny fomba mampanao atsika zany no mitarika atsika olona miabo nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo zany hoe ny hatsaran'Andriamanitra dia tokony voaka eo amin'ny fomba fitenitsika voaka amin'ny fomba fisainantsika voaka amin'ny fomba fiasantsika ry havana malalisana raha apetrakintsika ao anatintsika zany foto-kevitra zany dia iova mihitsy na ny fomba fiasantsika azy raha mpianatra ianao dia iova mihitsy na ny fomba fianaranao azy iova ny zavatra rehetra amin'ny fiainantsika hiala maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga miala avy amin'ny toetsaina miiba maka amin'ny toetsaina miabo ny faniriko ry havana dia mba hotody amin'izany toerana zany zaho sy ianao ka hana fiainana miavaka manomboka izao fiainana voafidy fiainana fanjaka-mpisorona masina nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany zany hoe an'Andriamanitra mihitsy zany isika olon'Andriamanitra isika ary miseho amin'ny fiainantsika ny hatsarana sy ny voninahitr'Andriamanitra mahafinaritra zany ry havana
ary ny azadiny de zao isika de mitondra mihitsy ny endrik'andriamanitra ary andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'andriamanitra ny namoronany azy lasy vavy ny namoronany azy ry havana malalisana mahafinaritra mieritreritra fa izao zao ianao izay mijery sy manaraka izao fandarana zao aneka mitondra ny endrik'andriamanitra ny olombelona ny mety mahita atsika ho ratsy tareha mahita atsika ho ratsy bika mahita atsika ho ratsy amin'ny lafiny rehetra fa ao anatrehan'andriamanitra de zanantsika ary mitondra ny endriny aokary havana tsy anao tsinitsinona n'izany isika fa raha tsapatsika zany hoe mitondra ny endrik'andriamanitra sika de tsy hana toetsaina miiba intsonytsika fa toetsaina miabo satria efa nateraka ho miabo no ariana ho miabo efa zany mihitsy aneny namoronan'andriamanitra atsika tokony ho hita eny amin'ny fiainantsika mihitsy zany toetsaina miabo fomba fisaina miabo fomba fiasa miabo izay rehetra ataotsika de maneho ny endrik'andriamanitra avokoa mahafinaritra zany havana zany ny fandrin'andriamanitra ao atsika koa ny afatra zay omena atsika ary tamin'ity fandarana izay narahantsika androany ity de zao ary aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantarana reo ny sitrapon'andriamanitra de zay tsara sady akasitrahana no marina satria zanak'andriamanitra izao sy anao satria isika de noariana miavaka satria isika de mitondra ny atsaran'andriamanitra de aoka mba hovana am'izay ny fomba fisainana manomboka eto raha mahana fomba fisainana miiby isika manomboka eto de aoka mba olahana fomba fisainana miabo ka mba ho zavatra tsara no ataotsika zavatra nkasitrahana zavatra marina ary mandeha araky ny sitrapon'andriamanitra ary aza mety ho resin'ny ratsy intsony isika fa resena misoa ny ratsy zany ny olona miabo ny olona miabo de tsy mpamaly faty ny olona mahana toetsaina miabo de tsy mandany ny lera mandany fotoana fieritretina ny rasy nataony ny hafa tamintsika fa raha ratsy ny nataony ny hafa tamintsika amin'ny mahazanak'andriamanitra atsika amin'ny maha olona noariana miabo atsika na ratsy aza ny tonga teo any lohantsika sy lohantsika soa zany ny soana malitsika azy zany natao hoe olona miabo ary ko raha misy olona ao amin'i Kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo ny faniriana zany ry havana de zao olom-baovao itsika satria nahafantatra fa noariana ho miabo ka ny fiainantsika manomboka hatreto de fiainana miabo miamiabo hatrany amen ivavaka tsika ry havana tompo misaotra anao nahary anay misaotra anao nisafidy anay hitondra ny endrikao misaotra anao nametraka anay ho firenena masina fanjaka-pisorona nalainao mba hitondra ny atsaranao andriamanitra mangataka ny hery ny fananao masina izahay ka ho tena zava-misy marina tokoa ane izany toerana napetraka ao zany eo amin'ny fiainanay andavanandro ka de ho hitan'ny olona sy ho fantatry ny olona amin'ny maha olona miabo izay olona mahana toetsaina miabo tsara indrindra zany tompo ka de hisaoranay ny anaranao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay amen. Ni